Faly miaravatsika manaraka an'ity serasera telo minitra ity indray nisy herinandro tsy nisy serasera telo minitra noho ny antony manokana. Ny serasera telo minitra moa firazana fiainana ihany koa izy satria mahavlogy anazy dia fitantarahana momba ny izay zavatra iainako dia amin'ity serasera telo minitra ity zany tantara aminareo momba ny asako, momba ny asa ataoko. Rehefa misy manontany anao inona ny asanao dia valiko tsotra fotsiny hoe informaticien. Tena faran'izay tsotra izay satria ny asa ataoko dia karakara momba ny fandrindrana ny ordinatera amin'ny lafiny ao anatiny sy fikojakojana ny ordinatera amin'ny mahavatamby anazy iny. Izay zany izy amin'ny ankapobeny. Mahafinaritra aloha hatramin'izao ny asako ary teneniko anareo misy lafitsarany anankidimy izay itiavako an'ity asako ity dia misy lafiratsiny anankitelo na alao atao anankiroa hita eo ihany. Lafitsara voalohany alongany zany dia ny fisokafana ny asako izay henoko fa misy teo ohatran'izany koa ny asa rehetra dia mila misokatra zany satria mihazakazaka be ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy mila manaraka an'iny ianao zany. Raha ohatra ka hoe ny zavatra nataoko tamin'ny 2020 taona lasa satria tamin'ny 2017 ako no nanao programmina voalohany zany, programmation voalohany ka raha zavatra nataoko tamin'izany no hoentiko amin'izao dia tsisy zavatra vanina. Lafitsara ny faharoa mifandraika amin'izay ihany dia ny hoe afaka manao zavatra maro zany ianao, zany hoe fototra anankiray ny anarana dia afaka manao zavatra maro izay mifandraika amin'ny filan'ny olona. Lafiny fahatelo dia izay resaka polyvalence izay ihany hoe mora no mitady asa ary ny resaka informatika mora ahitana asa indrindra amin'izao. Lafiny fahaefatra ny ordinateuranao ianao ihany manamboatra anazy sy mikarakara anazy, mamolavola anazy dia afa-po ianao fa tsy mitady olona hafa hanao anazy ohatran'ny hoe mpanao kiraro tsara kiraro, mécanicien tsara fiara. Dia ny lafiny fahadimy afaka manao Facebook foana, betsaka zany zavatra azo atao, zany hoe be dia be zany lafiny tsara izay mampatonga anahy hoe tiako ny asako fa misy ihany nefa ny lafiny tsy dia tena tsara loatra izay tsy voatery hoe miankina amiko. Dia voalohany indrindra aloha dia lafiratsiny resaka polyvalence teo ilay hoe be dia be ny zavatra eritreretinao hoe hay dia be dia be ny takin'ny olona aminao any ampiasana hatramin'ny manamboatra ordinatera, mi-installer ordinatera ka hatramin'ny manamboatra programme izay anisan'ny sarotra indrindra. Dia ianao zany indraindray ianao hitan'ny olona mitondra tohatra makany amin'ny plafond izay manamboatra ny réseau sy ny ohatran'izany dia indraindray nefa ianao hitan'ny olona tena tera-tsemboka ambony ordinatera miaraka amin'ny écran maintimainty sy ny sisa. Dia ny lafiratsiny anankiray hitako faharoa indray ny fiheveran'ny olona anankiray arakaraka an'izay ilainy hoe ity olona ity dia informaticien tika izay mahay manamboatra site fa ny tena mahakivy indraindray dia ilay miteny hoe za mba hampianary manao site. Hafahafa ihany maheno an'izay satria ohatran'ny hoe io zany ny asanao dia avy eo ny olona ampianarina manao an'ilay asanao. Ohatran'ny hoe mahita dentiste ianao ohatra dia eny amin'ilay dentiste hoe za mba hampianary manamboatra nify, na mahita dokotera ianao dia hoe za mba hampianary mitsabo olona. Fahatelo farany dia ny fiheveran'ny olona hoe zavatra tsy misy dikan'izany informaticien zany satria ny olona rehetra dia tokony hahay anazy kanefa antaniro zareo ingénieur, za aloha tsy ingénieur ohatran'ny sasany fa mifono zavatra be dia be zany resaka informaticien zany. Dia izay ny resaka androany raha ohatra ka manana olana amin'izay zavatra noteneniko ianareo dia misy fametrahana commentaire eo ambany eo. Raha ohatra ka mahafinaritra ianareo dia asio j'aime dia mbola misokatra hatrany ny fanaovana abonnement sy indrindra menamena eto ambany eto raha ohatra ka hisy abonné veloma atao indray dia manaraka indray.